Ialako tsiny ny amaky amin'ity soratra ho hitatsika eo, hitatsika amin'ireo takela-by hoentina fampifantarana indrindra fa tsika azo an'ilay tombotsoa dia ny hoe araky ny toky ny fanomezana. Iza moa no nanome toky? Ny filoham-pirenena no nanome toky heritaona sy tapany heritaona mahery zay amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka eo amin'ny lafiny rehetra arak'izay azo atao. Ovakiko le izy araky ny toky ny fanomezana, asa mampandroso sy mampivoatra ny mpiarabelona no tanterahantsika. Iara-misy alahy isika nangana fotodrafitrasa entina mahana ny olana fiainana andavanandro, ivezivezy ampitoniana amokatra misimisy kokoa. Zay no ezahany fitondrana apetraka miaraka amin'ny rehetra, ny rehetra volazany Andriamatoa PDS teo fa eto amin'ny tanàn'Antananarivo aloha ny atao le izy dia rariny loatra raha ny fanjakana fohy be zay manatanteraka an'ireo tetikasa maro samihafa zay efa napetraka tao anaty programan'asany zao fitondrana zao zay tarihan'ny filohan'ny repoblika dia miara manatanteraka an'izany. Ary profon'izany no mahatonga ny lehiben'ny gouvernement teto ankehitriny ifanarotava amintsika isorana azy manokana zany. Misy ireo olona dia miezaka tokoa manakana amin'ny heriny rehetrarehetra miezaka atao ampandrosoana eto amin'ny tanànantsika ity. Raha mbola mikenikely amin'ny fanjakana, mandamina amin'ny fanjakana dia miteny zareo hoe inona tsisy nina ataon'ireo olon'ireo. Vita ny laminasa satria tsy mila misy laminasa zany fa tsy ho atao petatoko fotsiny akory fa misy fandaminana azy ny fomba ampandrosoana ny tanàna indrindra tanàna lehibe ohatrany Antananarivo zao. De torahabato indray ny olona tonga anatanteraka ny asa. Aza tahitana ny lalina tsizya ny vahoaka fa fampandrosoana ny davitsika. Ny hevitra tsy mitovy dia tsy maninona mety ampandroso zany fa ny hafatra dia aza mety taritiny olona amin'izany tsika satria zao hitatsika zao no ezaka ataon'ny fanjakana. Mety tsy ho vitandroany Antananarivo ary tsy ho vitandroany akory fa miezaka tsika. Maro ireo zay nametrahana an'ireo plaky ireo tsy etiany fa any amin'le toerana rehetrarehetra ahafahantsika mamina vinasady ary tsy hoe lafa afaka ray volana mahery kely dia ho tanteraka daholy ho vity zany asa zany. Lalana no ataontsika io, lalana ampifandray an'ity avany efa hitatsika amin'ny sary eo aho avany akadimbahoaka ka hatrany Korondrano. Lalana natao hivezivezeny ny fiara io koa miangavy ny mpikarakara ny tanàna fa tsy lalana natao hivarotana. Tsy maintsy mifampifehy amin'izany tsika raha te hanana ny tsara. Ny tsara tsy azo anatin'ny savorovoro, ny tsara tsy azo anatin'ny fandravana, ny tsara tsy ho azo anatin'ny fankahalana fa ny tsara imbonantsika, ny tsara ho an'ny rehetrarehetra dia ny teny fampiarana. Ny fampiarana zao asa natao zao zay nataoko hoe nikenikenina teo aloha nijerevana sao dia misy olona tafiditra amin'ny lalana dia ny fampiarana izy nilazaina moramora izy fa tsy mariny reny viziny reny hoe tongisina amin'ny bulldozer fotsiny izy hoentina anakorontanana saim-bahoaka reny. Zay nandaminana an'io satria zavatra nataontsika io fa anatin'ny telo efa bolana nanomanana ny tompoko. Koa mino sy mananteny zay fa andray andraikitra na ny fokotany na ny commune sy tsika menakavy mba anajary anaja lamina zay petrakintsika fa ho tombotsoa amin'ny vahoaka io tompoko. Volana maromaro zay ny kenikenomana atao. Inona mono na lamina ny andry ny feo avany aminareo zay ny hoe teny lehibe amin'ny fokotany tsy avany amiko, tsy avany amin'ny filohan'ny repoblika na avany amin'ny premier ministre na avany amin'ny ministera maro samihafa zay miandraikitra an'izany fa ny andry hoe reto ny ananatsika satria mbola tsy manana ny ampytsika. Raha ny zavatra filany eto zavatra efa 70 taona lasa ny tokony natao fa tsy vita, tsy vitatsika indray andro zany dia tsy maintsy mila fandaminana.
koa ny asa zay atao eo amin'ny 23 eo ny projet anatin'ny Lalakely. Ny safidy natao dia avy amin'ireo lehibe am-pokotany zay mitondra ny entaentam-bahoaka satria misy resaka dalina izy ireo, misy resaka Lalakely izy ireo, misy resaka totohatra izy ireo, maro samihafa miantraika any amin'ny fiainana andavanandro. Mety tsy ho ampy zay, eo ny misitry ny rano satria andraiky ny izy miandraikitra an'izany voalohany. Anahoana ny resaka fanomezany rano atsika ety, izy ihany koa no manana ny ratsa mangaiky mijery ao amin'ny ampipa toy izany koa zahay indrina ny commune miaraka amin'ny samy